Shalom, finaritra daholotsika rehetra. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony tononoko anao sy ny ankohonanao. Alohan'ny hitondrako ny hafatra ny revelasiôn'ny tompo dia hivavaka isika. Andriamanitra ny tompo iray tsara indrindra ny an-danitra, misaotra midera mankalaza anao a Jesosy. Mbola nomenao zao tombonandro, mbola nomenao fofinaina, fahasalamana, tanjaka, hery. Ianao ilay Andriamanitra mpanjaka izao rehetra izao, tompony izao rehetra izao, tsy miova maro isaino mandrakizay. Ianao nomena voninahitra, ianao no asandratra, ianao no kalazaina, ianao no deraina, misandratany amin'ny avo indrindra tompo, fa tsara sady mpanao tsara ianao. Manatria izao fotoana izao ianao fanahy masina, ka ianao no hiteny eto, aoka tsy izaho no hita fa ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay tompony teny, misaotra Jesosy io. Amen. Alleluia. Ny teny meny fanahy masina afatra no atsika zany indrindra atsika zanak'Andriamanitra, dia tsy tokony hankahala olona atsika. Ny tsy tokony hankala atsika na iza na ny olona manao ratsy anao aza, na ny olona manao tsinitsinina anao, tiavo izy. Tsy voatery ny kristianina ihany tiavonao, na namanao ihany tiavonao, fa ny olona rehetra zany dia tokony tiavintsika zany. Araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe tiava ny fahavalonao, mivavaha izay manenjika anao, na hatramin'ny fahavalontsika zany mila tiavintsika. Ka ny revelation azoko zany dia tsy tokony tsika hankahala olona zany. Izany ny afatra ny tokony tsika androany. Nizan'iza na ny mpiara-miasa aminao na namanao zany ninona ataony ianao dia mangina, ny fahanginana zany fa Jehova miady atinao. Dia ny tenin'Andriamanitra zany izay voaraiko tao anatin'izay dia atao amin'ny Genesisy 7:20, 1:2-3. Genesisy 7:20, 1:2-3. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nankahalaina Lea dia nampanananaka azy izy, fa momba kosa Rahely. Hitantsika, fantatsika tsara fa Rahely ny tiany Jakoba, Lea ilay vadina sisika ny Labana fotsiny, tsy tao anatin'ny Jakoba mihitsy nanambady an'i Lea, fa Rahely no nanompoan'ny Labana 7 taona. Ka rehefa hitan'Andriamanitra zany fa nankalaina Lea dia nampanananaka azy izy. Hitantsika amin'izay zany tsy tokony hankalantsika olona. Lasa nanome zanaka azy Andriamanitra niteraka. Hitantsika raha mamaky anao, afaka vakianao ny Genesisy 7:20 manontolo, fa mahafinaritra io vakio. Rehefa nankalaina Rahely nanomboka nanana fialonana any Lea, narary ny fony Rahely. Tsy tokony hanana fialonana mihitsy ka kristianina, tsy tokony hanana fankalana olona mihitsy. Fa rehefa hitan'Andriamanitra mankala olona ianao, dia olona hankalainao io no sandratrany, io olona hankalainao io lasa lohanao, lasa lavitra noho ianao. Aoka zany tsika tsy hankahala, fa zany dia testevana antsika daholo zany, hijerevana antsika ny fontsika daholo hoe manao ahoana ny fonao, tiany namanao ve ianao, tiany hafa ve ianao. Fa teto Rahely nankahala ny rahavaviny, anefa kosa dia nomban'Andriamanitra Lea, nomeny anaka, nomeny zanaka. Hitantsika fa efa kivy Rahely vao nahazo zanaka. Ka aza mankahala olona mihitsy zany ianao. Ny afatra amin'ny tompo. Aoka antsika ho tia ny olona rehetra na ny fahavalontsika azy. Raha mijery tsika Agara ny Sara nalahelo azy koa.
Sara nanana folendrika tamin'ny Agara satria hitany hoe ity zany ny andova ny zanakany dia tsy nanaiky izy raha tsy nandroaka ny Agara. Fa hitantsika Agara nirendreny tany anefitra tany, tsy hitany hoe aiza ny alehany. Andriamanitra tompoko dia mijery ny olona ao anatin'ny fahoriana, fijaliana, fampijaliana olona aza atao. Fa Andriamanitra nge mijery, mahita fa tany Agara tany amin'ny tany maina naheno feon'ilay zaza nitomany. I Agara tsy tao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy izy no ny zanany no andovan'ny Abrahama, andovan'ny Isaka. Ny zanany no andovan'ny Abrahama azafady. Hoe zanaky ny fanankena fa ny zanaky ny Sara. Kanefa kosa na dia zany ary Andriamanitra dia tsy tiany olona, tsy tiany olona izay mampijaly olona, manao tsinontsinona olona. Satria nohariany io, nohariany tahaka anao ihany koa. Dia hitantsika fa nomba any Agara Andriamanitra ary ny zanany nataony firenena lehibe ihany koa dia Ismaela. Haleloia. Andriamanitra zany rehefa ianao anatin'ny ady misy zavatra tsy zakanao, misy zavatra mampalahelo anao, ento aminazy, ento amin'ny Jesosy. Fa izy no amany eo, izy ny adinao fa ianao angina, izy ny tompony io, izy ny mandahatra io. Avelao izy andamina ny adinao io, fa tsy anao andeha amalifaty ny hafa na anao tsintsinana manao ankalana manao. Diavo izy ninona ataony aminao. Toraka izany ihany koa ny tantaran'ny Ana. Ny rafivavy nanesoneso azy fa tsy niteraka izy. Fa nitaraina Ana, izany zany tokony hianatra ataontsika. Ana nitaraina tamin'Andriamanitra. Tsy ilay olona ny divan'ny Ana, fa Andriamanitra nitaraina ka namaly azy Andriamanitra dia nanome zanaka azy. Ka na ianao ary kristianina na ianao olon-tsotra, aza mankahala na iza. Tiavy ny manodidina anao ny namanao. Amen. Na dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taolandrindra ho mandrakizay. Amen. Amen. Tahiny tompon-taolontsika.